fiainana. Ary hofoanany eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra. Amen. Isaia 5:20. Teny faminaniana tany amin'ny Isaia mpaminany zany nampitondrain'i Jehovahandriamanitra, fa io dia tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy. Tanteraka teo Golgota, teo Kalvari, teo atapony Kalvari. Izany teny faminaniana zany riavana. Tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana no nanafoanan'Andriamanitra ny sarona izay manarona ny fiainanao rehetra. Miaina tao anatin'ny fahamaizinana ny fiainanao, rakotra tao ambany aizina, ao ambany vahoan'ny Satana, ao ambany fanandevozan'ny Satana. Tsarovy izany ry havana, andevon'ny Satana angenao, andevon'ny devoly ianao fahiny, fa teo tapon'ny Kalvari no nanafoanan'Andriamanitra, nanasoran'Andriamanitra n'izany sarona mainty be manarona ny fiainanao zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Asa lehibe tsy misy mahavita tsy takatra ny sainany nanaovan'i Jesosy, ny fomba nanalan'i Jesosy an'izany sarona mandrakotra ny fiainanao zany. Dia ny faloloran-tena mahatsiravo teo ambony hazo fijaliana, ny aina tamin'ny Yesu ny latsa, ny fanaovana tsinitsinina, fahafatesana no tsindromona tamin'ny lefina maharary landroany ny latsaka ny rà. Io ny famonjenanao io, afaka ny maizina tanteraka tao aminao tamin'ny alalan'ny nanaovanao batisanao zany ry havana. Talohan'ny batisa ianao dia ao anaty aizina ny fiainanao, fa rehefa vita batisa ianao dia nafindra tao amin'ilay fahazavana mahakamo. Lasa afaka mitazana an'Andriamanitra, afaka mifanatitava amin'Andriamanitra, afaka mandray an'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Izany angeny fitiavan'Andriamanitra anao, izany nanavotan'Andriamanitra anao. Raha efa nofafan'Andriamanitra ary ny aizina mandrakotra ny fiainanao, aza miverina ny natezina tsony ry havana. Ianao mieritreritra hoe fahazavana io iainanao amin'ny fiainanao andavanandro, mandeha miliba, mandeha misotro, mifoka, midoroka, mandeha mitsangatsangana amin'ny toerana tsy tokony andehanana rehetra ity, manao ny fomba n'izao tontolo izao rehetra ity izay tsy ahitana fiainana ity. Mieritreritra ianao izany ny fahazavana, tsy ariavana. Izany ilay fahamaizinana nanalan'i Jesosy Kristy ianao. Ny tiavan'Andriamanitra anao izao dia ny anarahanao ny diany, ny anarahanao ny sitrapona, andehananao amin'ny lalan'i Jesosy Kristy. Na dia misy fahoriana aza eny am-pandehanana, na dia misy fijaliana aza eny am-pandehanana, dia tadidio fa amme fiadanana ho anao eny am-pandehanana eny Jesosy Kristy, amme fitsaharana ho anao Jesosy Kristy Tompo, ka tsy ho diso fanantenana ianao mandra-piavy ny fotoana farany mandehana amin'ny fahazavan'i Jesosy ary havana. Aza manaiko sarongotan'ny Satana hiverina any anatin'ny rakotra ny fahamaizinana intsony. Efa mandeha amin'ny fahazavana anao ankehitriny, araony dian'i Jesosy Kristy ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Amen.